Ho fanohizana ny ezaka fanatsarana ny lalana sy ny lalakely eny amin'ny fokontany Ramena ao anatin'ny tanàna Naparafara, nanolotra simenitra folo lasaka ho an'ny mponina ny solombavambaoaka Ambohimanarina miaraka amin'ny distima izay miara-misala aminy. Efa nisy fanolorana vadikely sy simenitra atsasataona nameloha ity, saingy noho ny tsy mbola fahavitan'ny foto-drafitrasa no anton'izao tolotra fanondroana izao izay herim-pondramatoa député manokana. Fiadriana sady ny fahavaritra ihany koa no tena mahazava-dehibe izany raha ny fanazavany, ary tsy teny amin'ny tanàna Naparafara ihany fa saika ireo fokontany iraika amby telopolo eny amin'ny boribory fahenina dia efa samy nahazo anjara avokoa. Izy zany dia efa nanampy betsika tamin'ny fanotanan'io lalakely io, dia nefany dia nitaraina indray izahay fa ho avy ny orana dia ho sima indray ilay foto-drafitrasa izay natao itsika, dia tsy nitaraitana mepaka izy fa indreo nanona ny antsontsika izy dia ireo izy namefanantsika teto tamin'ny nanoloranay an'ilay vato ray camion miaraka amin'ny ciment folo lasaka, anefa dia mbola tonga ny fitarainana any amin'ny hoe mbola mila finisiavana tsara le lalana madame député, dia indro nitondra ny ampahany manaraka izay mba havitantsika ilay lalana antsakany sy andavany, koa dia mirary so antsika Parafara raha mbola misy nihetsika hafa dia vonona foana i député Horace hiara ifandray tanana amintsika Parafara mba ho tsara daholo ny lalana eto Parafara. Zay ray taonina namena ny roapolo lasaka namena na Parafara ny folo tamin'izany dia ny distima nanolotra azy nitiako Madagasikara eto Ambohimanarina izay tarihan'ny tenanay, ny folo dia avy amin'ny tenanay député Horace. Jerena tamin'ity faritra Ambohimanarina ity voatetiny daholo ny fokotany rehetrarehetra ary manolotra fanampiana ohatr'izao foana izy. Raha namiasa moa zay moa miara-miasa akaiky misy satria izay no mariky ny fampandrosoana, indrindra fa izy izay voafidy ao anatin'izany tiako Madagasikara zany. Dia maniry mandrakariva ny fampandrosoana ety fotony ety fa zany no tanjony tiako Madagasikara, dia mitondra ny fampandrosoana ety fotony zany nitondrana an'izao zavatra zao, zany siman zany dia resaka fenitra zany mafy ary mafototra tahaka izany koa ny tiako Madagasikara, indrindra fa ety amin'ny fototra ety. Ankoatr'izay, noho ny fitodidodon'ireo diakona sy loholona tamin'ny ramatoa solombavambaoaka, nisy ihany koa tolotra ho an'ny FJKM Ambatolampy Abitehiroka fitiavana lasaka tsimenitra iray taonina. Hoenty manajary ny foto-drafitrasa ao amin'ity fiangonana ity no tanjona amin'izany noho ny fitombon'ny mpino araka ny fanazavan'ny mpitandrina teny an-toerana. Anatona nahitany tokantrano zany ireo fiambanany diakona sy loholona ny amin'ny finavinana tetikasany dia namaly ny antso izahay satria sitraka indrindra raha ny fansakany tsietany mba ho toy ny any an-danitra anaovana trano izy io, dia niverinay fa rariny sitsiny no amezana ny tanana ny fiangonana satria ny vahoaka miankina amin'Andriamanitra dia vahoaka tena mora toro, mora hitsy ary tena azo raha miasa akaiky izany mba hampandrosoana izao firenena izao. Dia tsy iza fa fiangonana tsy iza fa ny olo firenena, dia matsiaro izay fa tena hadidinay no manolotra izany simenitra mba anjara biriky kely entina manatanteraka izany finavinanasany fiangonana izany. Ny ankoatran'ity androany ity moa zany dia misy izay fiaraha-miasa izay tanterahana ao amin'ilay antsoina hoe finanana madio, dia fanindran-dalana amin'izay eritreretin'ny fiangonana mihitsy zany satria ny fiangonana dia mieritreritra fa anisan'izay tokony tanterahan'ny kristianina eny an-tanàna ny teny izay voalaza ny Paoly tamin'ny Timoty hoe ho fianarana ho an'ny mino ho amin'ny fahadiovana ny olona, dia misy zany ny ezaka ny tanànan'ny olona fitoria filazantsara ary fanadiovana ny tanàna, dia mifanindran-dalana amin'izay tetikasan'ny ramatoa solombavambaoaka moa zany izay isaorana an'Andriamanitra satria nanome fanahy masina izy dia izay nanolotsaina na ny fiangonana na izy natombo izany tadin-dokanga ny fahitsy zany.